raha tsaivina dia omaly no nanomboan'ny fotoam-pivoriana raha-potoana eo anivony anteny miram-pirenena ny solombavim-bahoaka behavana Ravelo Arivonjo izay antsoina hoe Zokovonjy izay manambara amin'izao fotoana izao fa mila fitoniana ny firenena miantso amin'ny tokony ampanjakana izay fitoniana izay ny lehilahy ary nanambara ihany koa fa tsy misy afa-tsy ny fametrahana izay fitoniana izay no ahafahana mampandroso aingana ny Madagasikara. Efa tsy fotoana naovana korontana intsony zao, efa tsy fotoana andeha fampiresahana ary tsy taona vahoaka andeha nalambe, efa tsy zany zao fa tokony tanantsika rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra mba hitodika amin'ny fampandrosoana navitra n'ity Madagasikara ty. Ary izay anteny miram-pirenena moa zay amin'ny Assemblée nationale zay aloha tsy mikamy tsy miombona an'le olona hitadany korontana fitondrana satria zava-dehibe aminay ny filaminam-bahoaka ary tokony lamina atsika ary tokony rosa amin'ny fampandrosoana hatrany. Marobe ny zavatra international raisitsika eto zao zay resiko reharehantsika malagasy zany izy zao komeza zao mandeha ara-dalàna na dia tenenina sasany tsy ho vita ara-dalàna azy fa zao mandeha satria ny ratsy foana no mankaratsy fa ny filoha ary mampahery ny filoha zay eto satria na dia misy mpankaratsena taony sasany dia miroso foana izy tsy mitodika avy havanina fa mitodika amin'ny fampandrosoana navitra ny Madagasikara. Izay anteny miram-pirenena dia manoana mandrakariva ny filoham-pirenena sy ny foto-kevitra joron'ny mpitondra amin'izao fotoana izao.